Miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Ato misaotra ihany koa atsika rehetra zay manjohy izao mivantana atao zao amin'ny mahasampiray tandrazana tompoko no andraisana adidy mahatsiaro manana adidy amin'ny tandrazana manoloana ny crise zay misy any amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Maro ny fasairanana andalovantsika amin'izao fotoana zao. Voalohany misy ainana fo ihany, misy razana miparitaka manerana ny nosy amin'izao fotoana zao ka miondrika mpanajana amin'ireo rehetra zay namoy havana, zanaka, anadahy, rahalahy, zaza tsy fohy nandritran'izay tolona nataon'ny vahoaka malagasy zay ary mankahery ihany koa ny fianakaviana zay manamanjo rehetra. Ankoatr'izay dia mbola manamafy ihany koa teny firarian-tsoa, teny fankahirezana azafady tompoko sy fiaraha-miory amin'ny fianakaviany ray aman-dreny beny malagasy ihany koa zay lavo amin'izao fotoana zao dia tsy iza zany fa ny ray aman-dreny ministra teo aloha solombavam-bahoaka ankehitriny tompoko lahy Jean-Jacques Rabenirina zay mpiara-mitolona ihany koa fantatry ny maro zay mbola ambohitra ny razana amin'izao fotoana zao dia mankahery ny fianakaviana rehetra amin'izao fandaovana olontiana ray aman-dreny amin'ny firenena banga ny firenena mindaosany zany olom-pirenena zay manana nahizy azy mpanao politika ray aman-dreny mpampianatra solombavam-bahoaka zay mamy ny vahoaka ny Betioka. Araka ny fotoana tokoa dia tsy valaparana fa dia avy dia hanomboka atsika momba ny olana misy any amin'ny firenena. Averiko ihany tompoko, matetika voakina zahay mpila ravinahitra na aty ivelany fa lazaina foana fa tokony hody any Madagasikara, na ninona tsy mody, na ninona mitsabatsabaka, na ninona maro ny fanasoketana atao. Raha izahay tompoko, zahay rehetra tsy tia tanindrazana dia nianona fotsiny tsy ny raharaha ny zavatra misy any amin'ny firenena, any amin'ny firenena malagasy, any an-tanindrazana, fa nipetraka fotsiny nanao zay zavatra rehetra iantsoroany tsirairay. Fa saingy mahatsiaro hoe tanindrazana iombonana io tanindrazana iarahamanana io ahonany tsy aparary, ahonany tsy apalahelo, ahonany tsy hamohana hevitra momba n'ireo zavatra disadisa misy ao a Madagasikara. Manamafy ary eto ampiandohana dia mitondra fisaorana ihany koa sy fankasitrahana an'ny génération Z Madagasikara. Isaorako, ankasitrahako satria inona ny antony. Maro ny hetsika nisy tao Madagasikara ary ny teboka tena ho amafisitsika dia mikasika ny fijoroan'ireo tanora reo. Maro ny ady sy ny tolona natao tao a Madagasikara fa toa nangatsiatsiaka ny vahoaka satria efa manomboka ary tena fa leo politika politisianina ny vahoaka malagasy. Leo fomba lainga fampanantenana pokaty, fizaran-tseza sy tombotsoa any tenany izahay mpanao politika tafiditra anatin'izany leo an'izany malagasy. Nanetsika, maro ny etsika hatramin'izay fa nangatsiatsika ihany ny vahoaka. Fa naninona rehefa nihetsika ny tanora génération Z ny andoha tamin'ny fanakatsakanana natao tamin'ireny mpanolontsaina ny tanàna de babasy Clémence zay soranazy ireo ihany koa, fa ny tena nanitondra ny etsika na hatarika olona dia ny génération Z. Misaotra anareo tanora, misaotra anareo amin'ny hoe fitiavan-tanindrazana nananareo. Ary eto dia alohan'ny hanombohan'ny hafatra zay apitako amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena, apitako amin'ny mpitandro ny filaminana, apitako amin'ny mpanao politika, de tiako atao ny manamafy eto hoe aoka tsy ho hararaotitsika re ny fijoroan'ny génération Z
havadika ady laha politika, havadika hijerevana tombotsoa hifampizarany ny antoko seza sanatria fa aoka ho hajaitsika hoe tolona miadena ny jiro sy rano ho an'ny malagasy rehetra ny tolona. Matoa ny olona niarany rotra na mpianatra université zany na ny any amin'ny faritany zany eo ihany ny kolikoly fa jiro sy rano resaka, jiro sy rano resaka. Ka io raha ohatra isika mpanao politika, raha ohatra tsika vahoaka tsotra, io tolona io no tokony iarahamanana iarahana itovizatsika rehetra. Fa tadidiso fa raha ny mpanao politika hieritreritra hizarazara seza mandeha etsero hoe andaona gouvernementa consensus andeha anao etsero oka tsika hanaja an'izay tolona zay raha tiatsika mbola hitohy ny tanjaky n'izao tolona atrehana zao ary am'izay tolona madio la izy hoe jiro sy rano, jiro sy rano. Ina ny anaovantsika politika moa tsy ampiadana ny vahoaka, ina ny anaovantsika politika tsy hijery ny fampandrosoana ho any amin'ny fiarahamonina. Ka eto aho zany de mialatsiny aminareo génération Z satria raha nisy ny hetsika fanambarana nataonareo de nisy opa, nisy fanambanina nataon'ny olona maro, nisy avy any ivelany, nisy avy tanàna na nasoketanareo nefa iza ny nahatarika raha tsy nareo. Ka eto aho zany de miantso ny rehetra, aoka ho hajaina ny krizy, aoka ny ho hajaina ny lohahevitra eto dia ady amin'ny jiro sy rano fotsiny ihany. Kolikoly zany manaraka, mbola be dia be zavatra hafa ny adina am'izay. Raha tiatsika zany hiray feo tsika rehetra, isika malagasy rehetra ao anatin'izao tolona zao dia ajanono amin'io jiro sy rano io, iditra amin'ny antsipitsipiriany aho rehefa aveo. Ny mpanao politika tompoko azafady, tena esory lavitra, tena ataovitsika fady ny handeha hieritreritra hoe andao tsika hanararotra de hatao karazana fitantanana resaka fizarana seza ny amty. Zany no olana tamin'ny tolona tamin'ny 9 sy 4 arivo. Ino moa ny idiran'ny vahoaka malagasy raha nakatona ny radio télévision Viva no ny afara amin'ny fanonganam-panjakana na ny mbana fananan'olona nisy hainana foy ary ny filoham-pirenena am'izao no nitarika azy nilaza fa hoe tolona ho an'ny fahafahana, tolona ho an'ny fanavaozana. Aiza afaka ve ny malagasy androany, afaka mamoaka hevitra ve raha natao hoe napiatra fahefana, napiatra hery famoretana ny filora valomanana tam'izany no ny adina nisy resaka tsy fahalalahana maro amin'ny resaka hainao manjery. Zay na nakatona natao hoe ny Viva tamin'ny 7 sy 4 arivo de tolona ho an'ny fahafahana tsika natokana ny ao Ambohijatovo hatao kianjan'ny demokrasia. De jerevy moa ny tantara, inona ny zavatra nisy? Tsy nisy akory fanajana zany fahafahana zany. Tonga amin'ny fitondrana ny filohan-kehitriny, afaka ve ny vahoaka malagasy, afaka mamoaka hevitra ve ny tsirairay, ny mpianatra, ny mpanao politika, ny olon-tsotra. Inona ny zava-misy? Lasa tao hery famoretana ny mpitandro filaminana. Ka eto Andriamantoa filoha, avantana aminao ny resaka, avy nikabarina anao lahateny anao teo tsara le lahateny, tsara ho zao le lahateny, fataoko teny mahitsiny aho. Ianao Andriamantoa filoha, tsy olony fanatanterahana teny avoaka ianao. Zay ny mahasahy ny tokony mpiara-miasa aminao ny teny an'izany. Avoakako ny hevitro tamin'ny 7 sy 4 arivo rehefa irotsaka ianao. Ny mpitondra ny fanesy na vita 400 mégawatt izy rehetra ny tambatra, fa rehefa tonga mahavita ambonin'izay farafaratsy ny 800 mégawatt efa vita ny étude, efa ao dôly ny mpiara-miombonantoka. Rehefa tonga eo za ao anatin'ny 5 taona de tratra le 400 mégawatt ataoko fanampin'izay efa eo de tapitra ny délestage. Isan'ny nambe teny hoe mbola misy ve ny fandriampahalemana, mbola misy ve ny délestage. Tonga ianao Andriamantoa filoha, tsisy zavatra natao, tsisy politika mazava no raisina nao ny fitondranao amin'ny hanafanana ny tsy fisian'ny jiro sy rano zany. Ny andry ateo tamin'ny kabary zay narosonao hoe
mba hanazava Andriamantoa filoha hoe reto ireo fepetra zay tena hoe efa voninao ataon'ny fanjakana momba ny hoe hamahana ny olana jiro sy rano. Tsy nazavainao le izy, zavatra hafa no nazavainao. Kivy aho Andriamantoa filoha, makivy aho de teboka izay lazaiko zay. Andeha ny taona nandeha ny volana, nanomboka amin'ny 7 sy 4 ianao efa teo. Ary tadidizo fa tamin'ny 7 sy 4 ianao efa nandray fanapahan-kevitra momba ny jirama. Momba ny jirama. Ny contrat rehetra manome ny fitantanana amreo karana, Henri Fraise, Enelec, Filatex, reo prestataire 7 mahery izy am'izao fotoana zao. De matetika ny akamaroan'ny contrat zay manome ny fitantanana ny resaka groupe, fanofana groupe ny jirama amreo prestataire reo de natao tamin'ny tetezamita daholo. Dikany efa tany amin'ny tetezamita ianao Andriamantoa filoha, efa nitantana an'io firenena io. Mitohy amin'ny mandanao tamin'ny 2018 ary mitohy am'izao mandanao zao. Tao anatin'izay fotoana zay tompoko, raha tena tsapanao ny fahasaran'ny vahoaka malagasy amin'ny resaka jiro sy rano, efa tena nivoaka tanatin'izany tsika. Fa lay mandahatra laharam-pahamehana tompoko no tena olana ao aminao Andriamantoa filoha. Teleferika no vita alohan'ny jiro sy rano. Tsy ratsy io, tsy manasoketany io aho, fa lazaiko ianao Andriamantoa filoha, raha ny azo natao challenge de natao tsika. Ohatra, raha ny baremany OMS tokony fantatrao zany hoe zany fisitrahana rano fisotro madio zany sy jiro izany amin'ny resaka rano ny fenitra de hoe ny tokantrano anankiray matsaka amin'ny toerana ny alan'ny tranony 5 minitra raha mandeha tongotra izy zany 5 minitra. De ny olona ray vahoaka ray zany mila farafahakeliny manana 20 litatra. Zany hoe zay ny fenitra avoakan'ny OMS. Ary zo fototra ny fisitrahana rano 5 minitra mandeha tongotra ary 20 litatra ny olona anankiray. Zany ny fenitra. Lazaiko anao Andriamantoa filoha ary tena tokony zany ny tanterahana. Any aminay ampanihy misy fokotany atao hoe ankitikitika, voroja, ampitanaka. Mandeha 50 kilometatra matsaka rano any anaty lavabato. Ataotsika saritsary hoe ianareo 5 mianaka apetraka amin'izany toerana zany de menaso hatsaka anatiny 50 kilometatra. Tsy velona amin'izany ianareo 5 mianaka Andriamantoa filoha. Tsy tena hoe manana fafinaretana iteny ianareo 5 mianaka fa angalako le ohatra hoe izany ny iainanay any ambany ravikazo tompoko. Fa velona forcé zahay. Ka raha ohatra ajanontsika ohatra ty tolona ty de alefa ianareo 5 mianaka mandeha amin'izany toerana zany 50 kilometatra ianareo matsaka rano any anaty lavabato, rano maloto sady fangaroana amin'ny biby sakarazany. Zany no sotroina. Tsy lainga zany. Misy député ao mahafantatra an'izany. Mbola tsy nisy olona nandeha tany, tsy nisy filoham-pirenena mandeha tany. Zany any amin'ny commune Tampolo misy an'izany. Nefa tsika eo Antananarivo tsy miala lavitra akory, renivohitra. Inona ny politika nataonao? Ny zara-bombona nanerana amin'ny fokotany. Amin'ny rano zay. Amin'ny jiro, le zavatra niteneniko hoe tamin'ny 7 tsy tanteraka. Nandeha ny taona, nandeha ny volana, nisy fidinana teny Ambohimanambola, tsy mivoaka ato raha tsisy vahaolana, mangataka 4 enim-bolana aminareo vahoaka n'Antananarivo aho, ary afaka ray taona ohatra zao, de efa tsisy ny délestage. Itenenako aminao le temle kabarinao teo hoe tsara lahatra ozy aho fa ianao tsy olon'ny fanatanterahana teny. Ka eto Andriamantoa filoha, apitako aminao zany afatra zany, tsy lainga zany. Fa zavatra no teneninao. Mbola resaka jiro ihany. Ozy ianao hoe ho azavako amin'ny fotoana manaraka ny momba ny jiro, nefa zay ny tena andrasan'ny vahoaka malagasy. Hoe ina marina le ho fepetra no raisinao. Raha resaka projet goavana tsika
ny politika amizao raha mijery tsika afaka jerena zany na Google na amin'ny AI mbola saofoka sy volobe no projet voasoratra ao projet na jiro sy rano ho an'ny malagasy zay goavana fa io mo rehefa nandray fahefana nareo de ny foananareo le izy tsy fahaiza mitantana zany tompoko tsy hoe nataony mpitondra teo aloha le izy de tsy mety aminao ny anohy azy nefa mamono ny vahoaka malagasy noho ny hambopo noho ny angamba hoe tsy fitiavana an'izay resaka projet natsangany teo aloha zay le izy zao izy vidiny malagasy lafo ny tsy finanana jiro tsy fananana rano fa raha vao ny vita saofoka sy volobe tsika amizao manana eo amin'ny 200 mégawatt ny Madagascar amizao 200 mégawatt ny filana any amin'ny 400-450 mégawatt raha ny vita ny saofoka sy volobe feno ny 400-450 tsisy délestage tsika inona amizay ny misy ny politika raha ny vola tsika mbatatsika no natao de le resaka centrale solaire no teneninao anatin'ny politika anao zany hoe isaky ny district omena centrale solaire inona ny misy amizao fotoana zao 50 mégawatt no natao amin'ireny panneau solaire reny zavatra marina tendre matofloa ary alako tsiny fa teneniko eto 50 mégawatt io no saika mba hoe amenona ny any amin'ny faritra vo vetivety navadika ndray io 50 mégawatt io 30 mégawatt no mena ny Antananarivo ny ambiny no mena ny Nosbe sy ny grande ville rehetra donné ao amin'ny Jiramao zany hanafoanana zay ny politika raha volatsika amin'ny loi de finance no natao fa 50 mégawatt io no vainareo ao Antananarivo de misy ihany koa le fanafaranareo an'le moteur le mavesatra be le 105 mégawatt nafarana le izy 70 tonnes ny ray tsy mazaka ny lalana mbola natao ho any Antananarivo rery ihany koa raha atao hoe tafapetraka zany io ny Antananarivo rery ny voavaha ary ny fepetra ny raisinao hatram'izay ndre matofloa de tarsako ny miteny fa fepetra ho any Antananarivo rery ihany raha amitsika miteny zao ianao raha ohatra ka ny paka tany aminao ny ultimatum ny génération Z hoe mba tenenao nay ny topographie ny resaka politika momba ny rano sy jiro ao isaky ny district tsisy tompoko fa ho any Antananarivo le 105 mégawatt le 50 mégawatt ny panneau solaire namenareo any Antananarivo ndray mandeha ny 30 mégawatt ny 20 zarana amin'ny Nosbe sy ny grande ville Majunga anatiny ny ambiny Bekily Amboasary Itroly Ampany Betioky reny naravanareo sahady koa ny tokony anjarany reny ka ilazanao androany hoe hiova ny fitantanana hanarina aho Andriamatofloa ampy zay ny tenenako hoe ampy hoe hiandry anao hamerina velirano vaovao ndray ve hiandry anao hiteny fandaminana hafa indray ve vo isotro rano zahay agny ampitanaky ankitikitiky voroja ankara misy anzao aminay Ampany zany mividy rano 3 arivo ny bidon tsy velona am'zany nareo dimy mianaka monsieur le président tsy velona am'zany anareo ny tiako natao de tena hoe raha ny azo natao de natao tsika salandy zany ny lana an'izay tsy iainanao le izy Andriamatofloa de tsy hainao ny mitondra vahaolana aminy tsy iainanao le izy fa matoa ny vahoaka tsy niavinao le tolony vahoaka lazainao hoe mpanakorotana ianao ne tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny hetsy vahoaka azadino zany tamin'ny alalan'ny hetsika fa ozy ianao hoe il ne s'agit pas d'un coup d'état c'est le pouvoir appartient au peuple et le peuple qui me le donne satria ianao no hivantanan'le fahefana fa rehefa ianao no eo amin'ny fahefana de le peuple le même peuple tsy mana droit fa ozy ianao mpanakorotana président ampy zay tinay ene ianao mandahateny
tianay de tianay raha ohatra tanteraka daholo izy. Ary zaho zao député niara-niasa taminao, mahay tsara, reto dôly ny fampanantenana anao. Ary nahatonga nanametra-pialana, de le lainga tao amin'ny vahoaka hoe miteny anao de anao mba miteny any amin'ny vahoaka, tsy tanteraka le izy aveo lasa zany mandainga amin'ny vahoaka. Nazavaiko zany tamin'ny fotoana zany nametra-pialana hoe lasa mampandainga le izy. Ka tsy niresaka hoe vonina handrainareo tanora, vonina handrainareo mpandraharaha, tsy le miaona aminao zava-dehibe monsieur le président, fa lay vahaolana hoentinao, lay vahaolana efa vonina hoentinao, lay vahaolana efa ao aminao. Fa raha ohatra tsika miteny zao angatahanay, raha angatahako aloha, raha manaiky an'izany rehetrarehetra hoe mba amin'ny fotoana isehoanao, fotoana fohy aoriana kely ao, mba avelabelary hoe ireo tena tetikady sy ireo paipaikady hampisehoanao hoe tena ho tapitra marina ny délestage. Fa raha ny zavatra ny tanisaiko teo natapitra ny mandanao, sy foana ny délestage. Mbola tsy misotro rano Antananarivo, ny Madagasikara rehetrarehetra. Mbola tsy misotro rano. Mba dinio moa président hoe misy fianakaviana, renim-pianakaviana tsy miandro mihitsiny, zanany tsy miandro mihitsiny. Ao Antananarivo amin'ny 3 maraina ny olona rehetra milahatra rano, de ifo amin'ny 9 maraina anomana ny zanany hianatra. Fa tsy niainanao zany Andriamatoa Filoha, de tsy tsapanao mihitsy hoe ina le fangirin'ireo olona milahatra reo. De ny olana de tena mavainao le izy de tsy haiko ampisotroana inona ny mpitandro filaminana, fa de tena lasa manao maherisetra amin'ny vahoaka. Honareo mpitandro filaminana, firy ny isa tadiavinareo ny zanaka malagasy maty vao hijanona nareo. Mba dinio hoe ny zanakanareo alefa mianatra de ty firy ny olona any. Ataotsika tsalandry zany raha zakanareo koa. Na ny vadinareo mandeha miantsena de ty firy ny olona any. Atao ohatra zay le izy mba hipetrahanareo amin'ny toeran'ny olona mamohy havana hoe mandefa ny zanany any amin'ny université izy de ty firinareo de maty. Olona mitaky tsotra hoe handeha zahay hamoaka hevitra. Tsika zao ane efa fotoana, tsy fotoanany tsy resaka fahalalahana tsony ny olona ny edina zao fa ny tsika mbola fahalalahana. Naverina Andriamatoa Filoha vao zanaka indray mandeha ny vahoaka malagasy. Ampiasako ny fanjanahana satria na ny antony. Ianao Andriamatoa Filoha, mampametra fanontaniana hoe tena tianao ve ty Madagasikara ty? Manana ianao zom-pirenena Frantsay. Frantsay nanjanaka ny vahoaka malagasy taloha. De Frantsay ny filoha amin'izao fotoana zao, zay manao famoretana mampiasa ny tafika malagasy. De manaiky nareo rehetrarehetra, avorinareo mpitandro filaminana, de andao fa avoaka ny andamin'ny tenareo. Tsy fanambanina ne zany. Generaly, bokotra, olo marobe nandalo amin'ny fiofanana amina lakilasy ambony, de manala baraka tena hoe omena 5 hetsy, omena 2 hetsy, omena 5 alina 3 alina, de hamony vahoaka malagasy. Hatramivina vao tapitra. Mifona ny generaly, de raha mba miteny zavatra tsy mety, de anaovanareo zay fahaizanareo de lasa miverina miteny. Miteny marina ny mpitondra fivavahana, de lasa anaovanareo tery any, de miverina miteny. Reto ny vahoaka zao mitsangana, tarihiny génération Z. De io ianareo fa mahita ndray fa mamorona génération tsy haiko X, Y marobe, anakorotanana, de iverina am'le teninao teo hoe tianao ny mitazona an'le fahefana ho ela be monsieur le président, fa tsy hainao ny mamahaolana. Ka matoa ny olona karaha ty resaka jiro sy rano ty tompoko, anentanako anareo mpanao politika. Io no tohizantsika. Io raha io ny atiana resaka, mbola marobe ny kolikoly anatin'io marobe ny zavatra tsy hainy vahoaka malagasy amin'io Inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao? Raha jiro sy rano. Tsika ny 70%, 70 isanjato ny gropy erana amin'ny Madagasikara tsy any Jirama tsony. Ny karana, ny vazaha no tompony. Any Jirama teo aloha fa rehefa tonga le lalana 98 032 iny le milibéraliser, mampalalaka ny fitrandrahana ny resaka jiro sy rano,
de lasa afaka ny tantana ny privé fa le fanana ny jirama teo aloha no lasa tonga de azony privé de zao ny mahagaga ary zay ny tena tsy hitako itenenako hoe tsy voavahanao ny olana monsieur le président lasa ny karana lasa ny frantsay ry fraise ny akamaroan'le groupe any jirama teo 70% ozy zay ny tsy afehezana ny délestage zay ny tsy mahatonga ny ministre tsy manana fahefana lasa n'le mpandraharaha vahiny le izy de sady manofa zany tsika manofa tsika nefa tsy tsika manofa koa mbola tsika ihany koa no miantoka carburant contrat manao ona zany raha tokony izy manana ny fahaiza manao lay prestataire de tokony izy no miantoka ny carburant de mampanofa de mividy de tsika zany mividy lafo de mivarotra fatiantoka zany angely izy de inona ny fepetra no raisinao atramin'ny satria ny kamaroan'ireo contrat reo tany amin'ny tetezamita inona ny fepetra no raisinao hanafoanana an'izany contrat ampelantanany vavazaha zany afaka atao gasy ane no manana groupe de aofa amin'ny fomba moramora amin'ny jirama ihany satria misy kopa-kisasahanao misy fangalarana carburant ao misy fanadiovam-bola be deabe ao aminao de tsy mahay dolo reny ministra ny énergie rehetrarehetra reny da alainao baraka de hoe tena iny tsy mahay ninina ny ministra de nesorona non tsy iny no nanao velirano tsy iny no nanao hoe tiany politika hoetiko ampandrosoana anafanana ny délestage fa manatateraka fotsiny iny fa ny politika noentinao Andriamatoa Filoha irréalisable na tena tsy misy lay 50 mégawatt panneau solaire centrale solaire no tena misy ao am'izao fotoana zao resaka prière thème 1-2 banque mondiale no mamatsy an'io zany koa ny projet goavana fa zany mbola tsy ho vita hatramin'ny fifainy mandanao zany donc anao mila miteny mazava hoe mbola tsy hiafaka ny délestage mandrapatonga ny mandat nao vita inona ny zavatra misy mitety faritra ny député miaraka aminao de fa manangasangasa hady ny resaka hoe 3e mandat manantentenentana ny Filoha hilatsaka ahoana moa tsy hasosotra ny vahoaka am'izany ny zavatra iainany andavanandro tsy manahira anazy de nareo efa mieritreritra 3e mandat tsara le izy efa niteneninao tamin'ny lahateninao teo hoe hanaraka lalam-panorenana ianao fa izy le teneny teo hoe tsy olony teny fampiarahana ianao Andriamatoa Filoha mandeha ny hirany tanora ampy zay mety président de mametra pelana hihamafy io tolona io hihamafy io tolona io de ho terenao foana ve ireo mpitandro filaminanareo hamono olona hamono janaka malagasy ary tia ny tena singanina ny zandarma amin'ny tena maherisetra zanaka zandarma amin'ny teny io ny asan'ny gendarmerie namelomany tatanay sy mamanay anay tambola kely tsy zaho mihitsy ny anasoketa an'izany asan'ny dadako zany fa ny zavatra hita inona no ampisotrona nareo mpitandro filaminana inona mba jerevo moa ny tany Atsirabe androany jerevo ny tany Diego tany Fianaratsoa naninona ny lamina tsisy maty ny zavatra ny fananana voaroba tompoko hadisoan'ny mpitandro filaminana reny hazavaiko ny antony raha ianareo tsy omena lalana fotsiny ny olona handeha am'le toerana tiany hanaovana fivoriana de nareo tokony miandry fotsiny ny olona mpandroba inona ny nisy manenjika nareo manao setrasetra mpanao gazety manambosambotra olona tsy manao ninina de avelanareo ny mpandroba de nareo am'izay milaza hoe manakarama ny lehibe ny mpanotra manakarama olona mpanao mpandroba avy eo aminareo ihany nefa ny mandroba am'izay ny olona hatahotra hoe ajanono am'izay ty anina ty fa io ane ny olana amin'ny resaka grève ty fa lasa misy fanararotany fa nanina tsy maherisetra am'le mpandroba ny gendarme le mpitandro ny filaminana nanina voaroba reny fananan'olona be deabe reny satria hadiny ny mpitandro filaminana le asany miaro ny vahoaka sy ny fananana hadison'ny mpitandro ny filaminana iny ary ianao Andriamatoa Filoha ny lehibe faratampony 10 alinda ny vahoaka maty rehetra nataon'ny mpitandro filaminana maty amin'ny alalan'ny baiko avy aminao ary raha ohatra ianao tena nijery hifampiresahana tokoa tamin'ny lahateninao teo tokony niteny ianao
hoe malalaka ny fanehoan-kevitra manomboka zao fa miaro ny fandrobana sy ny fanararaotana mety hisy ny mpitandro ny filaminana zany ny andrasan'ny olona tsisy tsony ny mpitandro ny filaminana mamono vahoaka malagasy inona ny tenenanao azy ho tsazina amin'ny fomba hentitra zay manakorotana nareo tamin'ny 2009 ane nanakorotana ary zao ty ray ty de teneniko hevitro ty hevitro za manokana tsy fotana mafaty tompoko ny fanonganam-panjakana eto a Madagasikara azo resahana tsara izany Filoratsiraka naonga ny vahoaka Filora Valimanana nanongana azy naninona Filora Valimanana fanonganam-panjakana zany tantara-pirenena zany fa tsy andeha iady amin'olona sanatria elatsiny izy Filoha voatonona anarana Filora Valimanana naongana Andriamatao Filoha Andry Rajoelina tamin'ny 2009 naninona ianao tsy nigadra tsy naninona vao maina hazo fahefana ianao koa Andriamatao Filoha raha miziriziry ianao tsy mametra felana hiongana koa ianao tsy higadra zany koa ny olona hanongana anao eo raha ohatra tsy manam-pahindrena ianao mametra pelana ka aza anaovana fanasana betro izahay ka hoe mpanakorotana mpanonga-panjakana reo tsisy afaka manome lesona ny zany tsontsika fa azo tenenina tsara mihitsy hoe zaho ara tena manana eritreritra hoe andao ekena atao anaty lalàna am'izay ny fanonganam-panjakana ho an'ny mpitondra zay mpanatena pokaty amin'ny vahoaka de rehefa feno ny harona tsy tanteraka daholo ny 70% ny zavatra nampanantenany de misokatra ho azy azo atao tsara ny fanonganam-panjakana efa nyteneniko foana zany satria zany anefa tantara-pirenenantsika ka tsy afaka hiteny ianao hoe mpanakorotany reo coup d'état reo tsy fotana mafaty zany tompoko ary aza ampiasaina tsony mpitandro filaminana ianareo mpitandro filaminana malagasy ianareo raha ny tarigetranareo ho an'ny tanindrazana tiako ty polisy ty angamba tsy misy andiany anankiray ao ka hoe hiankohoka amina mpitondra hanao fitondrana Hitler eto Madagasikara na ny ray ao zany général zany any andafy any mba jerefo e manome lesona ny Macron zany tsy mety io budget ny armée io ny général neto amitsika vao miakatra général de vao maizy mandohalika amin'ny mpitondra de ny colonel lasa maherihery setra satria ny mpanao politika no manome galona général azy zany dolo aneny fa ny zavatra olana eto de mitady 19 amizay ry colonel Todo Riza sy ny karazan'ny ravoavy sy ny retraretra reo ny afarany raha tsy mahay maka lesona tsika hanafika ny anaty camp ny mpitolona mety ny zanakareo mety ny vadinareo fa tsy ho zakanareo zany ry mpitandro filaminana ok zay ampy zay ianareo mihitsy ny tokony hiteny amin'ny filoham-pirenena hoe efa leo zahay fa valaka zahay sa ianareo zany robot sanatria de tsy manana alahelo am'ireny raha latsaka reny nataovy eo aloha eo Andriamatao Filoha nitenenako anao ihany hoe tsy hainao ny zavatra tena iainan'ny malagasy de tsara mihitsy tena hoe ampahafantarina anao mpianatra maromaro zay ny maty mba somary alefaso mianatra amin'ny université mpanjakana ny zanakanao de alefaso am'izay le mpitandro filaminana mitifitra tsy nataonao zany angamba tsy sahanao akorina ny teny an'izany zahay nianatra amin'ny université mpanjakana tsy tany andafy tsy manana fahefany vidy am'izany ray aman-dreninay zahay résistance ny andrahonay tapaka ny jiro amin'ny session zahay nao fanadinana tapaka ny jiro zany valeur an'izany jiro zany rano zany ho an'ny mpianatra tompoko tsy voavidim-bola mifehy ny hoaviny ho an'ny mpiasa mpanao clarinety mpanao coiffure mpanao soudure ny mpiasa majinika rehetra mpitariposy ny mpivarotra ny mpanao mofo gasy mitady rano mitady jiro de hiandry anao hanao vely rano vaovao indray de hiandry anao hoe handamindamina indray fa rehefa tsy vitanao am'izay le izy zay ny tenenan'ny olona hoe fahendrena tompoko ny mametra pelana
fa raha izao zavatra iainantsika androany zao de hitazona ny fahefanao ianao, te hitazona faraky n'izay ela, de mbola hitohy araka ny teninao teo hoe ho sazina sy ho faizina hentitra ny mpanakorotana. Tsisy malagasy eto maniry korontana fa efa mihoatra ny zaka zao zavatra iainana zao. Hozy aho hoe raha ianao nananjanaka nianatra teny amin'ny université mpanjakana, fantatranao no mesure tokony ho raisina ho an'izany université zany. Fa njanakanao Andriamantoa filoha any amin'ny université lafo vidy, tsy misy zany fatapahan-jiro sy fatapahan-drano zany. De ahoana moa ny atsapahanao hoe zao anie ny olan'ireo mpianatra ireo any Barikadimy, zao ny olan'ireo mpianatra ireo any Manday, zao ny olan'ireo mpianatra ireo any Andrainjato e. Zay ny tenenako hoe tsy ilay tena olan'ny vahoaka no entinao Andriamantoa filoha, fa Colisée, téléphérique, za moa tsy teny téléphérique fa manège ny tenenako an'io. Te hitengina an'io ny olona de ohatrany olona mitondra ankizy milalao reny, fa tsy ho mihitsy ny lahara-pahamehana. Lalam-pirenena zany moa mbola zavatra fanity androany ty de resaka jiro sy rano. Aza amavanina ny tolona ary zao zavatra tolona misy zao tolom-bahoaka. Tsy hijanona reo vahoaka reo. Ilain'ny vahoaka ianao hiteny hoe malalaka manomboka zao ny fanehona hevitra amina toerana anankiray. Ary ny mpitandro ny filaminana de manao ohatran'ireny ohatra. Toraka voninkazo manokana reny mpitandro filaminana tao Fianaratsoa, tany Diego, tany Antsirabe. Maika be ianareo hampiseho ny zavatra fitaovana noentin'ny mpianatra tany Antoliara hoe io misy metsa, misy antsy, misy inona. Maninona moa raha mitondra antsy? Satria nareo fa fantatra fa hitifitra. Zany nge instinct naturel zany, fiarovatena nge zany. Fa rehefa nareo mamono ny mpianatra, tsisy arakaraka. Raha ny mpianatra maherihery setra, de hatao de hapiarana zay rehetrarehetra. Ho an'ny fitsarana amin'ny zavatra sarotra ohatr' zao tolona nataon'ny mpitsara hatramin'izay ny fahaleovan-tena. Fotoana zao tsy andraisandraisan'ny mpitsara baiko na viaiza na viaiza. Fotoana zao hampisehoantsika hoe fitsarana ho an'ny vahoaka fa tsy fitsarana eo ambany vahohon'ny mpanao politika. Manana didy, manana andraikitra be dehibe ny fitsarana satria zay samborina rehetra de ampiasana ny fitsarana atao fampitahorana. Tsy teny raha manokana fa fady zany. Fa oka samby handray lesona am'izao zavatra iainana antsika zao. Farany de farany ho an'ny mpanao politika. Mila manentana anareo mpanao politika ny tenako hoe mila ampahafantarina ny vahoaka fa tsy resaka seza mahatonga anareo miaraka manohana ny titolona ny jiro sy rano ty. Fa tena handeha hamaha ny olan'ny jiro sy rano tsika, hanery ny mpitondra hiala. Za de miteny an'izay satria ny tenenako an'izay de fa raha ny fepetra zay efa eo ampelantananao Andriamantoa filoha, tsy misy mihitsy anananay fahatokina sy fanantenana fa mbola ho voafehy ny olan'ny jiro sy rano hatramin'ny hiafarany mandanao. Efa tena mbola hihamafy ary. De aleo mba tsy hisian'ny aina maro maty, mba tsy hisian'ny resaka fanakejana, fanaporoporetana hifamono ny malagasy, de aleo ianao milaza hoe tsy vitako ty. Tsy mahay ninina ny ministra l'energie. Zay ministra ny fanesesy reny zany tsy mahay ninina daholo. Ny antony mpandraharaha vahiny no misahana ny 700 ny groupe ny Jirama. Mpandraharaha vahiny. Tsy anana ny ministera fahefana mihitsy zany fa ny azy tombotsoa. Ny grevy ny piasan'ny Jirama. Mbola resaka Jirama ngine. Famonoana afo nataonareo. Hamadika ny Jirama ho lasa société commerciale, mitetika nareo. Nefa mba service public izy teo. À caractère commercial industriel. De tianareo havadika société, entreprise privée. Amizay de zay anaovan'le teratany vahiny, mialatsiny manonona anarana, zay tsy hijery akory ny tombotsoa malagasy fa ny vola hiditra any am-posy ny jereny. Ka raha hiteny anao androany Andriamantoa filoha hoe nisy fepetra noraisina hanafoanana ny resaka jiro sy rano eran'ny Madagasikara ho yaho. Fa Tananarivo rery ny mbola manangasanga
raha iny resaka 105 mégawatt iny tonga Antananarivo réglé ny mety ho réglé ny olany Antananarivo fa efa tapitra ny fitenenana hoe Antananarivo rery Madagasikara mijaly koa ny any Ampani mijaly ny any Ambovombe ahoana ny pipeline mijaly ny any Ambosary any Ampamata amindroany amitsika miteny zao misy gendarme maty ny antony tsy ampy ny effectif ny gendarme avangongo atao Antananarivo dôly hiaro seza mialatsiny Andriamatoa Filoha ampy zay ka manentana ny mpitolona rehetra mifanatona nareo mpanao politika tereo mihitsy ny mpanao politika iteny hoe tsy fanarahana ny jara seza fandao raha tena tiany ty Madagasikara tia de hitolona tsika ho an'ny ty resaka jiro sy rano tia fa izany no tena hoe zo fototra be debe itambarany be sy ny maro fa raha izara seza efa leo ny olona zany nisy tam 2009 aiza tsika zao de efa manahy ny olona zay mahatonga atsika tsy mahatarika olona tsony tompoko mila ovaina fomba fanaovana politika ka ety apamaranana Andriamatoa Filoha mialatsiny raha mety natoana anao ny teniko mialatsiny raha mety nisy zavatra teny ny oatra tsy ampanajana sanatry fa mety aminao Andriamatoa Filoha mametra-pialana fahendrena be zany mety aminao zay taiza moa le mpiara-miasa aminao tamin'ny fotoana le mavaivay teo niala nge natahotra ary nareo mpitandro filaminana iza nge manana helikoptera handeha le fasany sa hoentiny ihany re colonel Tojo re kapiteny ray le maherihery iny hoentiny raha omby teny vady amanjanana nefa tsika tsy te ho tonga am'izany ny fipetrahanao ela eo me Andriamatoa Filoha vo may handrangitra ny vahoaka malagasy zay efa tsy mahandry tsony hoe hiandry fampanantenana hafa vaovao vo hisotro rano vo hisasa maloto vo hisasa helika vo handeha hahandro ampy zay monsieur le président misaotra tsika rehetra nanaraka antsaka ny sy andavany zao mivantana zao makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy